Alahady manaraka ny krismasy, alahady atao hoe alahadyn'ny fiantsonantsika rehetra n'olo tena, fiantsona ho amin'ny asan'Andriamanitra, fiantsona ho amin'ny sakrameta, zavatra maro samihafa mety hiantsony tompo atsika. Alahady hitondrana mavaka manokana koa ny fanompoana ao amin'ny sefala manerana ny sahany efitsika emma. Salamo fa 9:20 ka hatramin'ny 12 warahany raha fa 4:20 dia rahantsika isaorantsika ny tompo. Salamo fa 9:20 amin'ny 9 hatramin'ny 12 iarahantsika rehetra mamaky izany. Misaora Andriamantsika firenena ary sandrato ny fifidirana izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiaina ka tsy mamela amin'ny tompontsika ngozozo. Fa efa nizatoetranay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta mavesitra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa mitondra nay nivoaka tamin'ny fitahina mahatretrika ianao. Amen. Ny afaliana sy aravona zay tompo fa nahatratra zao alahady farana amin'ny taona izao anatin'ny alahady 20 miampy an'ireo fetim-piangonana maro samihafa dia nahatratra izany zay na nikasy izay ianao no mahavita, na mihezika izay ianao no mahatotosa, na mieritreritra ianao izay no mahavita, ianao ihany no mahavita ny zavatra rehetra. Koa tsy hainay ny namorona izao fotoana izao fa ianao no nanome ka isaorana sy ankalazaina ny anaranao. Misaoranao zay tompona amin'izay rehetra nomenao nandritra ny taona, na fifaliana na fahoriana, na alahelo na faravoravona, na aretina na fahafatesana izay niseho tamin'ny fiainam-pianakaviana na fiainam-piangonana. Misaora amin'ny zavatra rehetra ho ianao. Misaoranao koa zay ny amin'ny asa vita rehetra teto amin'ny fiangonana, na ny lafiny ara-pitaovana, ny indrindrandrindra ny lafiny olona, ary ny tsara indrindra nataon'ny fiangonana dia ny fananganana ny fiangonana tany Manjakandriana izay isaoranay savoninahitrao izany. Ka ianao Andriamanitra mideraina ny amin'ny resampana rehetra nandeha taminy, ny amin'ny AFF izay nanomana izany, ny amin'ny birao fiangonana izay tsy nikely soraka na tanteraka izany. Izany rehetra izany aterinay aminao satria asanao izany Andriamanitra. Ny zavatra rehetra fankalazana rehetra natao nandritra amin'ny taona
nao amin'ny sampana nao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpitandrina mianakavy isaorana ianao izany irehetra natao batisa hatreto ka mankany amin'ny janoary tamin'ity taona ity isaoranay izany vokatra izany ireo zay natokana ho mpandray ireo zay nandao ny borao ny fiangonana indrindra fa ireo zanaky ny fiangonana izay natolotra ao ho lasa mpiomana mpitandrina zany vokatra rehetra izany tompo isaoranay ianao tamin'ny fiainany tsirairay koa itaoranay ianao ko ankehitriny tompo miantso anay ianao ho amin'ny fiantsona maro samihafa indray ka omamy ny fonay ho amin'izany dia irana sanakalazainy ianao tompo fa masino kosa zao fotoana zao fanahy masina ho vavaka tsy ary horom-paratsiana satria alahady entiny andinganina ho amin'ny taona vaovao izao ka ny zavatra rehetra tsy tianao ne intsanao eto amin'ny fiangonana satria masina ianao ka tianao masina zay rehetra zany no angatahany anaran'ny Kristy ilay nampiandrana hivavaka manao hoe Reo sy ny an-danitra omasina ny eny anarana ho tonga neny fanjakanao atao eny ny sitraponao tia tany tahaka ny an-danitra manahino ny anina saza ho anay mamelany ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay naza mitondranay amin'ny fakampanahy manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny endry ary ny voninahitra mandrakizay amen. Hipetraka ianareo raha nisy sampana ny manao amin'ny hira dia afaka mihira izy raha tsy misy dia ny hira voalahatra no raintsika. Maki ny soratra masina isika riavana zany dia hitantsika ao amin'ny Isaia 40 andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Isaia 40 ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Injany misy miteny hoe miantso ary hoy izy ahoana nefa no antso ataoko ahitra ny nofo rehetra ary ny atsaratareny rehetra dia tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha maina ny ahitra malazo ny voniny satria tsofiny ny fofonain'i Jehova ireny. Eny ahitra tokoa ny olona maina ny ahitra malazo ny voniny fa ny tenin'Andriamanitsika dia aritra mandrakizay. Asan'ny apôstôly 7:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Asan'ny apôstôly 7:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Losio Kireniana sy Menahema izay ny olonono tamin'ny Heroda
mpanapaka ary Saoly. Ary raha nanao fanompo-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo dia hoy ny fanahy masina, atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary rehefa ny fahadianana sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy dia nandefa azy. Ary rehefa niray ny fanahy masina izy roa lahy dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana antsambo teo akany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nitondra ny Jaona koa ho mpanampy azy izy. Lioka toko 2 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 20. Lioka toko 2 ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 20. Andeha araitsangana isika ry havana hamaky izany. Ary tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondro ka nanao hoe, andeha isika ka ny Betlehema ka izay izany zavatra voatonga izany izay nampahafantariny tombo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Ary noho nefa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandrondro taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandrondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay. Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao. Ary amin'izao alady farany amin'ity taona 2024 ity dia mbola miteny aminay mandrakariva ianao mba hazonay manorina ny finoanay eo aminao Jesosy Kristy. Koa dia mitary ary anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba sokafo tompo ny fosaina fanahinay. Hazonay mandray ny afatra izay tianao ambara aminay indray amin'ity ankehitriny ity. Dia mitenena tompo tahaka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy no ivavahana toy izany. Amen. Tsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanafito izay no seza fiandranana avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina la matoa maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany. Amen. Lioka toko 2 toy ny tantarany mpiandrondry. Eto zany efa vita le fiaonana tamin'ny anjely dia toy n'izay tantara izay no nivakiana tamintsika teo.
Fanapa-kevitry ny mpiandrondry mba hiona amin'ny tompo, ary izay fiaona amin'ny tompo izay no akatsika lohevitra amin'izao andran'io izao. Ny kristianina miaona amin'ny tompo, zavatra anankiroa no resantsika dia ny fahaiza miaino sy ny fankatoavana. Rehefa miaona amin'ny tompo dia mahay miaino sy mankatoa. Ireto mpiandrondry reto no voakasika izany. Vakitsika ny 5:20 sy ny 9:20 amin'ny Luka 2:2. Ary tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nankanan-danitra dia niresaka ry ireo mpiandrondry ka nanao hoe, andeha isika hankany Betlehema ka hizaza ny zavatra vao tonga izany, izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Dia nandeha faingana izy ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pinanam-biny. Nahay niaino ny tenin'ny anjely izy ireo, tsy ny olona rehetra ny mahay miaino. Rehefa niaino izy dia namakafaka ary nandinika, nanapa-kevitra hoe andeha isika ho an'ny Betlehema. Ary izay ilay sary ny fiainantsika hoe rehefa avy miaino dia mandinika dia manapa-kevitra. Sainga andeha isika fa misavatra nampahafantarin'ny Tompo. Dingana voalohany miaino, dingana faharoa manapa-kevitra. Fa amin'ny dingana fahatelo manatanteraka, be dia be ny tapa-kevitra fa tsisy action rehefa avy eo. Izao hoe malady ny fiantsoana izao andro an'io izao. Be dia be ny manapa-kevitra iova amin'izao sy izao andeha hankariva fa tsy tafainga, mijanona ho projet fotsiny iny. Fa ireto mpiandrondry reto zany hitantsika tsara rehefa niaino izy, fampiresaka izy, nanapa-kevitra izy, dia itsika amin'ny 9:20 hoe nandeha faingana izy. Raha vao miato ela loatra ny fanapahan-kevitra anankiray dia maninona? Mangatsiaka, mety miova. Zay dia misy dika ilay hoe nandeha faingana izy. Mety misy indray hoe izy indray nijanona, atao ahoana reto ondry reto sy ny sisa. Zay ilay hoe teraka indray ny problème samihafa, ny sakana maro samihafa, mila mahay miaino, manapa-kevitra dia manatanteraka avy hatramy rehefa tena tapaka ilay hevitra. Fa raha vao tsy tanterahanao iny misosoka koa ny zavatra maro samihafa mety hisakana anao. Izay dingana tsotra izay no ampianarina antsika amin'ny ankehitriny amin'ny anaran'ireto mpiandrondry reto. Ary vokatra izay dia tena niaona tamin'ny Tompo izy, tsy nitaredretra. Satria raha mitaredretra izy mety fantatsika koa ilay tantara anankiray hoe nisy magy nandeha tamy, rehefa tsy nanao tatitra tamin'ny Herode ny magy dia nanino ny Herode? Tezitra izy dia namoaka didy dia inona? Amony zazakely tany Betlehema. Dia naninona Josefa sy Maria? Nandositra. Izay ilay hoe raha vao mitaredretra ianao mety efa tsy tao tsony ilay Jesosy zaza. Mety efa zareo nandositra. Ary izay zany nahatonga ny mpiandrondry tamin'ny iliny izy no nanapa-kevitra dia nandeha nanatanteraka. Izay ilay hoe miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra, manapa-kevitra. Ary izay mahatonga eto amintsika ny fidirana katekômena tsy manao par promotion hoe isan-taona vao mahazo miditra, fa ny olombelona manana ny toe-tsainy manokana. Ny olana manko izao, raha androany izy misy manaitra ny fony hiditra katekômena izy, hoy izy ianao andrasa amin'ny oktobra, mandra-patongana oktobra maninona? Efa betsika ny zavatra mamovoy aminy. Izay no mahatonga antsika rehefa tapa-kevitra ny olona dia mahazo miditra avy hatrany izy. Fa izy indray tsy maintsy manapitra ny herintaonany izy amin'ny manaraka, raha mety herintaona sy tapany izy mety ho 3 taona 4 taona. Fa ilay afanampon'ny olona io voatondraka raha aminy raha vao elaela izy aminy. Izay no mahatonga hoe dia efa tapa-kevitra zany dia ahoana moa ny tenin-drazana, velezo ny vy dia ny mbo haitsika moa ny dikan'izany. Rehefa manefy vy zany dia ilay vy mafy be dia atsofoka anatin'ny lafaoro. Dia izy mbola mafana iny kapohany zareo ho lasa famaky, ho lasa lapelina, ho lasa zavatra maro samihafa. Fa rehefa mangatsiaka iny mbola azo kapohana sa tsy azo, tsy miova tsony. Midikan'izany rakizy.
dia rehefa te hiaona amin'ny tompo zany dia mila mahay miaina sy mankatoa dia miaona amin'ny tompo ianao. Zay zany ny sary nataony reto mpiandrony reto. Ny sary faharoa dia mila mitahiry sy mitoro ny tenin'Andriamanitra. Voalohany teo mila miaina sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa mitahiry sy mitoro ny tenin'Andriamanitra. Vakitsika indray ny amin'ny 7:20 hatramin'ny 20. Ary noho efa nahita izy dia nampiely izany teny lazaina taminy ny amin'izany zaza zany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'ny zavatra nolazain'ny mpiandrony taminy. Fa Maria kosa dia nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-po. Ary ny mpiandrondry dia niverina nankalaza ny derin'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra reny sy hitany araka ny lazaina taminy. Rehefa nahita izy dia naninona? Ndeny 7:20. Marika efa niaona tamin'ny tompo ianao, nahita azy ianao dia mampiely dia zavatra nitenenina. Ny tenenina taminy momba an'ilay zaza tanteraka. Ina moa ny tenenina taminy? Ianareo hita zazakely voadidina lamban-jaza ary mandry eo am-pihinanam-bilona. Nandeha tamin'ny tokotra izy hoe zaho amin'ny tokotra ny ve no ao? Misy fihinanam-bilona ve ao? Misy zazakely ve ao? Ao ve ny ray aman-dreniny? Rehefa maheno tenin'Andriamanitra io dia manamarina. Fa tsy maheno fotsiny fa manamarina. Ary dia ilay mitantaraina hoe tena izay niteneniny anjely izay tena izay tokotra ny tao. Izay koa ny fiainantsika. Rehefa niaona tamin'ny tompo anao dia manamarina amin'ny tenin'Andriamanitra voarainao tena zamy tokoa ve ny fiainanao? Zamy tokoa ve ny fiainam-panahinao? Zamy tokoa ve ny renao? Tsy azo kobonina zany ilay vaovao mahafaly fa tsy maintsy toriana io. Ary vokatra miteny mpiandrondro izay olona tary ambanivohitra tary gaga izay nandreo izy. Inona koa zany resanareo izany? Ahoana zany anjely niseho taminareo izany? Ahoana tsara? Dia nankaty za aminareo amin'izao alina gaga amin'ny olona hoe misy an'izany ao. Ary izay no mahatonga amin'ny olona amin'ny fiainanao gaga koa hoe fa ahoana no mahatonga anao hiteny an'izany? Lefa mihaona amin'ny tompo zany dia tsy mahazo mangina fa mitantara koa ianao, manambara koa ianao. Moramora kokoa ny malao filazany ratsy toy izay ny filazany tsara tabidio amin'ny fiainana. Moramora kokoa. Ary izay foana zany ny toetra ananantsika. Raha misy accident zany etsy miparitaka vetivety iny vaovao iny manerina ny tambajotra sy ny sisa samy mandefa ny olona satria zavatra ratsy. Fa raha misy zavatra tsara eo zany olona mpifankatia tahaka an'izany tsy dia misy mitantara iny zany. Fa ny zavatra ratsy no mora tantaraina kokoa. Ary eo ny ilana fitandremana. Malazy ianao raha makary. Izay zany manahirina zany hoe ny olona zany dia tia manao filazany ratsy fa tsy filazany tsara. Ka nendray raha mitena mianjera zany satria zay mahatonga anay tsy mbo samy mitaingina moto satria raha pasitera mianjera ry amin'ny moto tonga lavitra be fa raha manao toriteny tsara tahaka an'iny ary izy tsy tonga lavitra. Sa tsy ahoana ozinareo? Fa raha izy dia sady asiany hoe pasitera chapelle. Dia zavatra tsara zany tsy mba helin'ny olona. Dia izay zany nampianarina tokoa hoe reto mpiandrony reto zany nampiely ny zavatra. Fa misy kosa ny olona tsy mahavita mitory fa mitahiry. Maria dia tsy mitory izy farany izay misaina. Miverina matetika zany izy io zany vehivavy misaina be ary tsy eo ihany nahitana an'io. Vakitsika hoe ny 7:20. Fa Maria kosa tadidy zany teny rehetra zany ka nieritreritra azy tao. Tadidiny dia eritreretina. Jereo fa misy toerana roa ahitana zany amin'ny soratra masina tamin'ny Jesosy le very dia bedy izy misy teny ohatran'io koa avadio ambadika anao Lioka 2 ihany amin'ny 1:50. Indroa miverina le hoe i Maria io zany kay vehivavy mandinika be momba ny tenin'Andriamanitra. Lioka 2:1:50 rehefa hita zany Jesosy dia nitranga zany io resaka io. Vakitsika hoe ary niara-nidina taminy ka Nazareta izy ka nanao azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-po. Nareo vehivavy ilana fitandremana koa. Ny vehivavy
dia manana toetsaina mitahiry. Zay mahatonga ny ankamaroany zareo secondaire kokoa zany satria tehiriziny foana zany zavatra eminy ary avoakana aminao ny rehefa ela afaka 20 taona. Ary matetika le tsara no avoaka ny sa ratsy. Tsy mamely kosa le ataonareo a. Fa mba mianara amin'ny Maria zavatra tsara nieritreretiny dia nitadidiny tsara tao am-pony. Mba zavatra tsara nyresana amin'ny tarana ka ndro miveriny io a. Mba manana ny toetrany Maria mitahiry zavatra tsara, teny tsara amin'ny zavatra rehetra. Fianarana zany, fianarana koa tsika hoe mitahiry sy mitoro ny tenin'Andriamanitra izy. Tehirizina, mba zavatra tsara ny tehirizina. Ary zay le hoe faran'ny taona zany zao a dia mba zavatra tsara ny tehirizina. Fa tsy zavatra ratsy zany dia ho foazina amin'ny 2012 zany ianao zany dia ho foazina zany. Dia izay zany manahirana. Mampianatra mpanambady ianao zany dia mba miteny hoe nareo rehefa mivady dia mba mifampitantara zany a ny zavatra tanaloha mba hifamelana. Ny olona ange paster ozolera ka tsahiviny foana rehefa mba miteniteny anao sy saoly niaraka taloha. Zay le mitahiry zavatra-dratsy zay zany tsy mety zany zay. Fa Maria zany mitadidy ny zavatra tsara sady nieritreretina tsara tao am-pony. Ary zay le fitoriana zay. Ka zavatra roa nampianarin'ny mpiandrondry antsika eto hoe rehefa miaona amin'ny tompo ianao, raha te eo anaminy mila mahay miaino manapa-kevitra dia manatanteraka zay le hoe miaino soman-katoa. Dia ny faharoa zany mila mahay mitahiry sy mitoro ny tenin'Andriamanitra. Mitoro ny tsara indrindra fa rehefa tsy mahavita mitory ianao mba mitahiry. Ary zay no nataony Paolo Apôstôly, Asina Apôstôly 7:10. Asina Apôstôly 7:10 ny andininy faharoa sy ny fahatelo, andininy faharoa fahatelo vakitsika. Ary raha nanao fanompoam-bavao amin'ny tompo sy ny fady aminy ireo dia hoy ny fanahy masina, atokano ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa nantsoko azy. Ary rehefa nifadiana sy nivavaka ary nametratrarina tamin'izy dia nandefa azy. Zay le hoe mitory, natokana mihitsy ho misionera ireo mba handeha tory ny filazantsara dia nandeha nitety ny tamin'ny rehetra mba hitory zany filazantsara zany. Ianao koa antsony tompo hitory zany. Ary raha tsy mahatory ianao dia mahaiza mitahiry dia manohana izay mitory koa. Satria ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy levona maharitra mandrakizay ho Isaia. Isaia 40. Isaia 40. Izay nivakina tamintsika teo manomboka amin'ny dininy fahaenina nanambara amin'ny tantarantsika fiainana miantsoa izy ndana miteny inona no antsoantsona ozy le mpaminany, inona ny antso atao ahitra ny nofo rehetra. Ary tena marina mitovy ihany tsika sy ahitra mihintsana ny vonin-javatra. Ary zay mahatsara miteny hoe voninahitra ry havana amin'ny teny malagasy. Anisan'ny tsara io raha oharina amin'ny teny frantsay na anglisy. Tena voninahitra tsara tokoa, madera tsy misy toazy fa maninonino rehefa ela miala aminy. Izay no mahatonga ny voninkazo ao am-piangonana. Azavaina amintsika manko sy fa misy ny tsy mahalala inona amin'ny dikany. Sarinao sariko ny voninkazo. Tsara tarehy, mamiratra, madera, voary io fa malazo io rehefa. Fa izy kosa ny marikina zay mahatonga hoe ny ao am-piangonana zany dia tsy tokony voninkazo artificiel zany le eto fa misy dikany matoa atao naturel izy satria milaza antsika. Itsika rehetra dia tsara avokoa. Tenenina ny olona akaikinao ianao na dia nataon'Andriamanitra tsara indrindra hoe tenenina ny olona akaikinao. Dia misy ratsy toetra miteny hoe ratsy ihany nefa. Aza mbô ratsy toetra ho fa tsy mety. Zay sarintsika rehetra io teneniny Isaia hoe voninkazo ange atsika ahitra isika nofo rehetra io. Rehefa tsofo ny fofonaina ny rivotra io miamalazo io. Fa inona ny tokony anterantsika hozy izy vakitsika amin'izay ny andininy 9. Ahoana hozy izy?
maina ny ahitra malazo ny voniny fa tenin'Andriamanitsika maharitra mandrakizay. Io ny anteratsika, io no mampateza atsika io tenin'Andriamanitra io, ka mila miaino sy mankatohan'itsika ary mila mitahiry sy mitoran'itsika dia maharitra mandrakizay koa itsika tahaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ry havana malalatra amin'ny tompo manoloana izany sitrapon'Andriamanitra vao nambara tamintsika izany, dia mahatsiaro tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Andeha isika hifona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka izao. Vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra masina ianao, makahala izay mety ho ratsy rehetra. Rehefa nandre ny teninao zahay tamin'ity androany ity, mampianatra anay any amin'ny maha-kristianina efa niaona tamin'ny tompo anay, dia mahatsiaro menatra izahay. Satria izahay dia tsy nahay niaino anao, tsy nahay nakatoa ny teninao. Tao anatin'izay fotoana lava, tamin'iny taona izay nodiavina iny, dia maro be ny teninao izay nambara taminay, manambara ny sitraponao izay tokony hiainanay, fa tsy nahay niaino izahay, tsy nahay nakatoa izahay. Eny tompo mba niaino ihany izahay, fa toa nandalo fotsiny teo amin'ny fiainanay ireny. Ko mifona aminao izahay, mamelany elokay tompo, mamindra fo aminay. Fa niaino ihany izahay, fa tsy nanapa-kevitra, tsy nanatanteraka akory, ko dia mamindra fo aminay tompo, mamelany elokay. Tsy nahay nitahiry ny teninao izahay, fa lasa mpiaino-panadino, fa ny zavatra izay tabataba n'izao tontolo izao, tabataba eny anivon'ny fiarahamonina izay ratsy, izany indray aza no toa notahirizinay mihoatra ny teninao, dia mifona aminao izay Andriamanitro, mamelany elokay. Fa amin'izao sisa izao kosa dia mangataka aminao izahay, tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitro, mba aizanay miaino tsara ny teninao, azonay makatoa ny teninao, ary azonay manapa-kevitra hanatanteraka izay lazainy teninao, ary mba hitahiry izay tsara avy aminao izahay. Izay reto Andriamanitra dia manana izay etaeta ao anatin'ny fonay tiana hifonany eto anatrehanao, ka entinay izany amin'izao vavaka mangina ataonay izao. Andriamanitra tompo rainy any an-danitro, ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy ataonao tsinotsinona, koa dia izany ny vavaka fifonana sandratra amin'ny fonay torotoro eto anatrehanao Andriamanitra. Ko mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Amen.
fitadiavana malala rehetra amin'ny tompo ny Andriamanitra izay vavahantsika, dia Andriamanitra fitiavana mamindra fosy mamela heloka isan'andro. Ho anao izay nibebaka marina mitsangana handray amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho anao. Hoy ny tompo: lazaiko marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ko ambara ary favoavela avokoa ny heloka rehetra noho ny anaran'ny Masina. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andriamanitra tompo raina any an-danitro, misaotra anao zahay. Andriamanitra mamindra fosy mamela heloka isan'andro ianao. Andriamanitra manome anay ny toro lalana sy ny sitraponao izay tokony ho ataonay. Misaotra anao tompo fa tamin'ity anio ity dia nampatsahivinao anay indray. Fa mila mahay miaino ny teninao zahay ary tokony hakatoy izany teninao izany. Ary indrindra ihany koa Andriamanitro, mba hitahirizana izany teninao, vaovao mahafaly sy vaovao tsara avy aminao izany, mba hitoetra betsaka ao anatin'ny fonay. Ankehitriny ary Andriamanitro dia apetraka fenao-pelantananao ny fiainanay manontolo, ny amin'ny azonay miaina tsara ny teninao. Tario mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina izay Andriamanitro, ka dia mba ho mpanompo mahatoky ao anatrehanao, mba ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino ka hamitaka ny tenanay. Dia mino somatoky izay Andriamanitro, fa ianao ny asa manan-kery eo amin'ny fiainanay amin'izao sisa izao. Apetraka fenao-pelantananao ary tompo ny fiainanay. Ianao no hiaro anay, ianao no androtsaka ny fahasoavanao sy ny fiadananao amin'ny fiainanay amin'ny ho avy rehetra. Mivavaka aminao izay Andriamanitro ho an'ireo namanay izay tsy tonga eto amin'izao tranonao izao, ianao no mahafantatra ny antony izany rehetra izany. Ao ny tsy salama, ao ny zoim-pahoriana, ao ny marefo, ianao Andriamanitra no hamangy azy ireny isan'ny tokantrano amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Apetraka fenao-pelantananao koa tompo izay tsirairay avy reto izay tonga eto. Ianao mahafantatra ny etaetam-ponay, ianao mahafantatra ny faniriana rehetra ao anatinay ao ho tanterahinao ane izany. Dia izany tompo no mivavaka asantratray ho anay tsirairay avy reto. Fa tsaronay ambavaka koa tompo izao fiangonana misy anay izao. Ianao no ampiorina ny finoana, ianao no handray tanany fiainan'ny ray aman-drenina izay efa notendrenao mba hitarika anay eto amin'ity fiangonana misy anay ity. Dia apetraka fenao-pelantananao koa Andriamanitro ny zavatra maro izay mbola ho tanterahina, ianao no omba anay amin'izany.
vavaka aminao zay ho an'ny firenena misy anay. Ianao mpanjaka ny fahamarinana sy ny rariny eto amin'ny firenena zay misy anay. Hitarika ny mpitondranay amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao Andriamanitro, mba zony maefa ny adidy sy andraikitra efa napetraka ao amin'izy ireo tsirairay avy. Dia izany sy rehetra mahasoanay Andriamanitro no asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra indrindra. Amen. Dia ry havana isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra koa ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra no hotonontsika hoentsika manambara ny finoantsika. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: ary araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika ry havana. Ala dia faran'ny taona zao ry havana, idirantsika amin'ny fandraisana koa zany fandraisana amin'ny taona vaovao. Io manampanahy ny mpanefana san'ny tompo rehetra ny any an-tokantrano na ny eto amin'ny fiangonana. Hira faharoa amby 700 tovy feo amin'ny 330 raisoanao ry foko mitovy feo aminy. Ny andininy voalohany sy ny andininy farany hitsangana ny mpanefana san'ny tompo rehetra, ary hitsangana koa ireo mikasa tokana amin'ny taom-baovao. 270 mitovy feo amin'ny 370 ny andininy voalohany sy ny andininy farany. Jakoba toko fahaefatra. Epistily soratan'ny Jakoba toko fahaefatra amin'ny testamento vaovao, pejy fa 200 ano ano. Jakoba toko fahaefatra na amin'ny farapara amin'ny testamento vaovao, ny andininy 7 hatramin'ny 7. Jakoba toko fahaefatra andininy 7 hatramin'ny 7. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo izay manao hoe: anio na ampitso dia ankany ananiny zahay, dia hitoetoetra amin'ny herintaona. Kanefa tsy malalana amin'ny ampitso. Inona moa no ianareo? Ajavona ihany ianareo, misevetivety dia leva. Fa aleo manao izao. Raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay,
dia ataonay izao na izany raha izay rehetra manarere amin'ny fahasarana anatiny toareo ka izay mamanazo nefa tsy mahazo toerana ianareo. Jakoba mampianatra antsika ny amin'ny fahasahina. Ilaina ny sasa fa ilaina koa ny mieritreritra. Teo amin'ny fiangonana nanarahan'i Jakoba ny taratasy dia be finoana ny olona fa sainga mirere ihany izy ireo tamin'ny fahaizana, tamin'ny asa, tamin'ny fananana sy ny sisa. Farany taona izao dia ohatr'izay koa ny tenin'i Jakoba hoe aminareo ilay manao projet io izy na tetika asa, tetika andro, teti-bola amin'ny fiainany tokantrano raha-pitso izay andeha herinanina izay le amin'ny taona ho avy anao an'izao andeha hipetraka any amin'ny faritany zay raha izay manko ny sary eto zao hipetraka ary anana zay herintaona andeha ho anan-dafy na anambady sy ny sisa hividy varotra azo tombom-barotra zay no dikany 770 kanefa hozy izy manina amin'ny 770 tsy mahalalany ho ampitso ianareo. Zay ny voalohany tsy fantatrareo kory zany ny ampitso zany zavatra miodina vetivety io zavatra io dia fa tsy tanteraka ny projenao. Dia ny faharoa koa nefa ny teneny amin'ny 770 any maninona moa tsika ho sisy zavona ihany ianareo izy mise vetivety televo. Tsy manakiva kory Jakoba fa manisy fandinian-tena na réflexion rehefa manao vina amin'ny fiainana na tanjona aleo manao tanjona sy vina miaraka amin'ny Andriamanitra. Zay ny idina amin'ny 770 verenantsika vakina amin'ny 770 fa ale manao zao raha sitrapon'ny tompo ka velona izay dia ataonay izao na izany. Io ry ankizy na viany hoe raha sitrapon'ny tompo na sitrapon'Andriamanitra io teo nakanany io ho an'izay tsy mahita ny teny io zany dia tamin'ny Jakoba io zany nakanany hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha hianatra ry raha aloha mitena an'izany hozy izy aza manao direkta be ny dikan'izany fa eny devoly fa raha sinao anarin'Andriamanitra toy ny vinanao matahotra le devoly. Raha sitrapon'Andriamanitra dia an'olo tenao amin'izao raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha hitady voly ary amin'ny faritany raha sitrapon'Andriamanitra napakevitra momban'izao asio Andriamanitra ihany ho Jakoba mba tsy ho raha amin'ny devoly ny vinanao ny tanjonao amin'ny fiainana. Fa ianao tsy mahalala ny ampitso ary tsika ne zavona mandalo dia tsika rehetra zany rehefa manao vina zany amin'ny taona ho avy dia ampio ohatra ny tenenin'i Jakoba hoe raha sitrapon'ny tompo na sitrapon'Andriamanitra. Izay indray no ampianarintsika amin'izao farany taona izao vavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra fa ny vavaka ny ampianarin'ny tompo dia manao hoe atao ane ny sitraponao. Tsy maintsy ny sitraponao aloha mandeha aloha vao ny sitraponay. Ka raha tsy miaraka amin'ny sitraponao ny sitraponay tsy tanteraka. Raha tsy miaraka amin'ny vinanao ny vinanay dia tsy tanteraka. Raha tsy miaraka amin'ny tanjonao ny tanjonay dia tsy lavorary. Koa misaotra anao zay tompo fampianaranao mba eo amin'ny fiainana ninona eritreretinay nofinofinay dia atao iantsona ny sitraponao sy ny anaranao izany na amin'ny fiainan'ny tsirairay na amin'ny fiainan'ny tokantrano na amin'ny fiainan'ny fiangonana ny vinan'ny fiangonana ny sampana ifanaharaka amin'ny sitraponao. Koa miantso anay ianao amin'izao farany taona izao ho amin'ny fanoratena maro samihafa napakevitra maro samihafa ara-piarahamonina ara-tsaina ara-panahy ara-batana aingane mba hifanaraka amin'ny sitraponao izany. Minomana ampanany mpanefana samy tompo rehetra na ny entina ny lavitra ny manaraka izao fanompom-pavahana izao aingane mba ho sitraponao tokoa izany ka velonaina andray izany fanasamy tompo izany zay. Misaotra tompo noho ireo mpandray marobe izay miomana ho amin'izany sakramenta masina izany. Eo koa ny namanay izay mikasa ho atokana andray an'izany dia apetraka ambany sitraponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy noho ny avinay izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana fa fifaliana ho antsika amin'izao farany taona izao no mandray sakramenta ho an'ny zanantsika dia nira fa valame 720 nandeny voalohany no raintsika hitsangana manoloana ny alitara masina ireo izay manolotra an'izany anao amin'ny sakramentan'ny batisa.
fifaliana ndraisitsika reto avatsika reto manavao ny fanorantenany amin'ny alalan'ny fanoronany zany anao amin'ny sakramentany batisa. Oka reo nitsika ny tenin'Andriamanitra natanterahana sy anorenana zao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nandany rasetihany taminy, koa mandehana ianareo. Atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ny fanamasina, sady mampianatra azy tandrona zay rehetra ny diko anareo. Ary ino zany momba anareo mandrakariva mba rapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka faramandimby, fa mba ho Andriamanitra ao ka ho fanekena mandrakizay. Ty zaho Andriamanitra ao, ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra noho ny finoana ny Kristy Jesoa. Amen. Dia mangataka anareo amaly izao fanekena zao araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ty zaza ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ompanompon'Andriamanitra matoky ahatonga reo fianarana ho an'io zaza io amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo ny tanterahan'ny fiangonana amin'ny zaza iny fitaizana reka ary ny filazany tsara tokony atao aminy. Itombo amin'ny fahalalana izy ary anaiky an' Jesosy Tompo ahazo hery izy ka andany asan'ny Satana rehetra. Vonina ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekolalady va ianareo? Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana samin'ny Tompo? Mandre nareo Andriamanitra, ao ka nareo todika amin'ny fiangonana anamafy ampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay. Ekenay nanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy nanekeny an' Jesosy Tompo mba ahazoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekolalahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaova batisa izao ary ezahinay hitaona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterana izany. Ndeha isika fiangonana angataka zany herin'Andriamanitra zany zay omeny fanamasina antsika. Isika ivavaka. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro ray tsy toy ianao, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany ny sakramenta amin'ny batisa. Koa mitalao aminao zay ry Andriamanitra rainay io, manatre anay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterainay tao mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiany izao. Ity zaza izay atao batisa ty ane,
ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao, ary ampiray soa endrika aminy no ny asan'ny fanahy masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao koa zahay ry Andriamanitra Tompo rainay io, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonay anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitahirizanao ity zaza ity ao ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Apio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane niezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, niezaka ataon'ny ray aman-dreny, ary indrindra niezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezahana ity zaza ity. Ankatainay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amen. Petraka ny fiangonana. Rakoto zanakajy Tiaina Isabelle. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra, efa niantso anaranao, efa nanavotra anao ianao. Iny teo izao zaza zao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny hira fa 722 ny soratsika ny Tompo.
amintsika rehetra izay ao amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny mampafinaritra ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa aza dia efa hitako fa avy tamin'ny tanàn'Andriamanitra fa iza no mahalany ary iza no mahazo manara-po mihoatra noho izao. Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory mba hisomeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Mpitory-teny toko faharoa 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny zoma faraka amin'ny 30 volana Desambra dia isy fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanany nandritra ny taona 2024 sy ho fangataham-pitahiana ny taona vaovao 2024 izay anasan'ny mpitandrina sy ny birao fiangonana ary ny sampatia antsika mpianakavy ny finoana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 5:00 ka hatramin'ny 9:00. Hanatanteraka famangina ny fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Mihemotra amin'ny fotoana mamety azy ny firaisan'ny sampana anatiny. Mba mijanona daholo ny diakona rehetra rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao, andinika sy hanomana ny fampiarabana izay ataony. Sampana fifoazana. Arahaba ry laino asoavina ny tompo ombanao. Miarabantsika mpianakavy ny finoana nahatratra ny fetin'ny Noely. Anio alahady 9 Desambra alahady 4 dia misy ny asa sy fampaherezana aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ny alarobia 7 volana Desambra manomboka amin'ny 4 tolakandro dia misy ny fifamelan-keloka, fanasa-tongotra sy ny asa sy fampaherezana koa manasantsika rehetra hanatrika izany. Miraro soa ho antsika rehetra hatrany ry havana. Misy ny firana sy ny baiboly adino amin'ny anaran'ny Randrenary soa mihajana valona antsa dia izay tompony mandalo amin'ny Brony sekretaria. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra ny pilaza ny vaovaon'ny fiangonana isika. Misy ny famangina manjoro efa avy eo ao amin'ny akany ambony zany tsika ny manatanteraka ny famangina reo avantsika izay tonam-pahoriana ataony narary dia hiakatra ao amin'ny akany ambony ao zany fa ny safify zany tarika antsika amin'ny asa sy fampiherizana. Fifaliana antsika mitonam-bavaka ny reto avantsika reto amasinina fanambadiana raha tsy mandresy manana solony aina tiavina sy andria tsy natrehana tafita martia asanao zareo ato amin'ny ilany ato zareo ariarinaria dia mivavaka ao anareo ny fiangonana. Misaotra tompo mahazo toerana reto avantsika reto kasaina ho atokana ho isan'ny mpanefana san'ny tompo amasinina amin'izany hiakatra ty amin'ny alitara masina izy ireo aseho antsika hoentina mivavaka. Fidy Zara Velona Ambinina Marco, Razafy Arisotoavina, Raharjaona Daniel, Rajao Vola Ignacy Erika, Noary Nanja Naomi Gabriela, Andrianevo Fanjava Antenaina, Rasolofo Aronofy Lahatry ny Avo. Ireto anankitelo iray atokana any amin'ny fiangonana mitoeran-kafa. Herin'ny ainana ny tenany soa Eliza, Randrenantoanina Volanirina Gladys, Rasaolonirina Vololony Anta Eme. Ivavaka isika. Mizoranao zay Andriamanitra na fitiavanao zonay manolotra ireto vokatra reto ho anao Andriamanitra iombon-databatra amin'ny Kristy andray sakramenta masina. Omany izy ireo amasina izy ireo ary nara-bata nara-tsaina mpananana ara-piarahamonina omany satria andro lehibe amin'ny fiainana izany. Fanapa-kevitra
mba hifanaraka amin'ny sitraponao. Da io koa ny fianakaviana izay miara-miomana amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra no atonga izany fanaisana fanasompo izany isy fiantraikana mikonana tsirairay avy misy azy ireo, satria olon-dehibe mahatratra no ohatry ny finoana izy ireo mankehitriny ka mahatratra ny sakany sy ny lavany, ny ahavony sy ny alalan'ny fitiavanao. Misaotra Tompo, amen. Mahazo toerana ianareo aza-donona ny rojom-bavaka mivalo ka hatramin'ny 7 ny alina, ny maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Iroso amin'ny rakitra isika, ao ny antokopira afaka mira ao anatin'izany, ao ny hira voalahatra.
Voalahatra no ataontsika dia ho atolotra ny tsodrano.
tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrany izao. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy tanteraka, iaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Iaro ny ainareo izy, hotahinareo an-tsaha, hotahinareo an-tanàna, hotahinareo miditra, hotahinareo mivoaka, hotahinareo mandeha, hotahinareo mitoetra, hotahinana teraky ny kibonareo. Amen. Ira fanampin'ny fahasivy. Petraka ivavaka mangina isika tompo. Ary ny mpiandrondry dia niverina nankalaza sy niderin'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nilazaina taminy. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ao ambony rihana ny famangina rehefa avy eo ary ao koa ny ivory ireo diakona sy olona.